Mpianatra Katso tsy misy lalaon'ny nosy raha tsy mivany olanay. Vondron'ny antoko-panohitra tsy ekena ny firotsahan'ny olona tsy malagasy. Taratasy takina amin'ny kandida nandefa hafatra ho an'ny nisy gouvernemanta ny kandida manana. Miaraba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray anao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasana mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Tafapetraka ny maraina teo ny antota taratasy firotsako fidina ho filoham-pirenena an'ny kandida Marc Ravalomanana kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara nambarana nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony fa mila ny firaisan-kina ny malagasy ny fanarenana indray ity firenena iombonana ity zero maino menjanahary sy tahirinena no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Ny kandida Marc Ravalomanana natolotry ny antoko tiako Madagasikara no kandida voalohany nametraka ny antota taratasy firotsako fidina tetsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ho amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena 2024. Tafapetraka somatsara ny candidature de candidat zany manomboka zao Ravalomanana Marc fa de la zao mivoaka rehetra fa ho avy dada ny zara tiako resana fotsiny nisy fatarany ny fanomanana le processus amin'ny fangalana le dossier zegny na tonga nana zava le maly izy ity nefa raha pirenena tokony tsy sangisangina fa hoe zao ny didim-panjakana de zay ny didim-panjakana anareo zany zay natonga azy de zay hoe tena zava-dehibe satria na de ny fahatsapako ny fahavononan'ny vahoaka raha nanampy be da be tamin'le caution iny tena isorako daholo tena isorako ianareo rehetra zay nandray anjara sy nitondra ny anjara briky vita somatsara. Vonona tanteraka ny kandida Ravalomanana amin'ny fanarenana ny fiainam-bahoaka ny programa plus no vinam-piarahamonina sy paikady entiny anarenana indray any Madagasikara. Mila ny firaisan-kina rehetra nefa no ahafahana manarina sy manangana indray ny firenena. Tsisy afa-tsy ny firaisan-kinantsika malagasy ihany no ahafahana mamonjy an'ity firenenantsika ity satria zay le atao hoe solidarité zay le hoe vivre ensemble samy nijery zay mahasoa ny vahoaka mahasoa ny tsirairay aby ao ny mpampianatra ao ny ray aman-dreny ao ny tatsaha ao ny mpiasa-panjakana rehetra tsy maintsy hojerevana daholo zany rehetrarehetra zany noho zany mila miray initsika de ianareo mpanao gazety efa ndresahako zay mahaly hoe ianareo ny tena clé nareo daholo manaparitaka ny vaovao reo fantatry ny olona satria misy olona tsy mbola malala kory ane misy olona tsy malala kory izy zany zany fifidianana zany ravina manomboka ravina mifarana zay rehetrarehetra zay de anjaranao mampita azy zay le firaisan-kina manao zavatra fa mahatoky sy mino aho fa tsy maintsy voavonjitsika ty firenena malalantsika ty raha tena mirahina tsara tsika fa manentana anareo mpanao gazety hoe tena ataovy zay asanareo tanifinareo satria tena fa tena mitaraina miangava mihitsy ny vahoaka malagasy ny akamaroany efa any amin'ny 7-valopolo isan-jaton'ny malagasy efa tena sahirana tena sahirana. Miantso ny malagasy rehetra noho izany ny kandida Ravalomanana mba hametraka safidy tsara mba tena hitondra fampandrosoana amin'ny fiainany isam-baravarana ho amin'io 5 taona ho avy io. Fataorian'ny fametrahana ny antota taratasy ny kandida Marc Ravalomanana tetsy amin'ny ACC dia nandefa hafatra manokana ho an'ny nisy gouvernemanta ny kandida Marc Ravalomanana nambarany fa fifidianana malalaka andraisan'ny rehetra anjara no takin'ny vahoaka malagasy. Azero menjanahary sy tahirinena trany. 12 ireo karazana taratasy sy fanambarana takina amin'ireo kandida irotsaka ho fidina ho filoham-pirenena. Eo ny fanambarana antaratasy ataon'ilay kandida ho amin'ny firotsako fidiny, ny kopiany, ny sertifika manamarina ny fananany zo-pirenena malagasy, ny casier judiciaire laharana fahatelo, ny dika mitovy amin'ny kara-pifidianany, ny sertifika manamarina fa nahalo ara-dalàna etra izay avoaka ny sampandrarahany etra, ny fanambaram-pananana sy ny fanamarinana izany, ny fanamarinam-ponenany, ny taratasy avy amin'ny antoko politika manoritra ilay kandida, ny fanambarana ho fanajana lalam-pandrenany, ny endriky ny sarin'ny kandida amin'ny beletany, ny fanambarana milaza fa anaja ny lalana mifeny ny famatsimbola amin'ny fampelezan-kevitra izay tokony angarahara. Miteraka olana ho an'ireo kandida irotsaka ho fidina ny ampahany amin'ireo antota taratasy takina ireo. Isan'izany ny récépissé 120 bis
avy amin'ny sampandraharany etra ao amin'ny ministera ny fitantanam-bola. Voalaza mantsy fa tsy misy mahafantatra ireo pitsopitso ny takinina amin'ny kandida ny eo anivo ny ratsa-mangaika mpanjakana ireo noho ny tsy fampitambo avao avy amin'ny governemanta. Mafehy ny asa tsara ve ny governemanta sy ny seni, hoy ny kandida Marc Ravalomanana nametra-panontaniana. Orsenia, hainareo ve ny asanareo sa tsy hainareo? Satria processus électoral igny tetotsika ity e. Dia ny seni zany a le hoe commission électorale nationale indépendant. Tokony efa malaly ianareo hoe tokony efa niomana 2 semaines meloa. Dia efa mba tokony anana satria tapoka be taminareo. Ianareo amin'ny gouvernemanta tamoaka didinareo nefa tsy ampanarahanareo mibaiko. Satria zay nantaniana dia mbola tsy nahazo toromarika zay, tsy nahazo baiko e. Tsy tajeresan. Fa nilikiliky zareo. Dia zay zany tokony ny ACC zao teto dia lazo zay tsy mbola nahazo toromarika zany fa tonga dia tonga anao dia raisinay. Tokony indépendant, zay maha-indépendance an'iny e. No mafisy ny kandida Marc Ravalomanana atrandy fa fifidianana madio no takiny vahoaka malagasy. Ny fametrahana voalohan'ny antota-taratasy ny tetry amin'ny HCC no porofo milaza mazava fa vonona iady ho an'ny vahoaka malagasy ny kandida Ravalomanana. Manodidina izay vaovao ny raharaham-pirenena izay hatrany mazava ny voalazan'ny lalàna malagasy momba ny fizakana zoom-pirenena. Rehefa nangataka zoom-pirenena hafa ny malagasy tonga taona iray dia very ny zoom-pirenena maha-malagasy azy hoy ny antoko FMI malagasy androany. Manoloana izany dia tsy tokony ho isan'ireo kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena intsony Andry Rajoelina ary tsy afaka nilaza ho tsy mahafantatra ny fisian'io zoom-pirenena frantsay io intsony ihany koa. Nisy fitsarana avy momba ny lalam-pandrorenana amin'ity fifidianana ity ho iatran'ny antoko FMI malagasy azy Menjanahary sy Tahiry Nianatrany. Tsikatra fa noasarotana ireo taratasy takina amin'ireo irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ity fifidianana ho avy ity, hoy ny filohan'ny antoko FMI malagasy. Tena amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrorenana moa Jean-Jacques Ratsetson tanykeo maraina nanontany ny pitsopitson'ireo antota taratasy takina amin'ny kandida ireo. Raha ny fanazavana dia nilaza teo anivon'ny HCC fa mbola tsy mahafantatra ny taratasy rehetra izay takina amin'ny kandida. Mariky ny tsy fahavonona ny fanjakana anao fifidianana izao fikorontanana izao, hoy ny fanazavana. Milaza fa vonona ny fitondram-panjakana tsy vonona mihitsy. Androany efa maly zany no mahazo mametraka candidature ny olona. Dia magaga any amin'le attestation fiscale mbola tsy fantatry ny any amin'ny impôt inona le taratasy tokony menan'ny candidat hoany. Raha andoha vola ianao dia manontanytany zany nataonay dia hoe raha makatinareo mbola tsy fantatra inona daholo ny pièce ilaina fa mitondra moa carte d'identité légalisée dia hoe le vola fa mety tsy ampy zay. Efa manomboka nefa ny fisoratana anarana ny dépôt-na candidature. Dikan'izany tsy vonona le fanjakana na tsy mahay miasa. Zay araka ny lazaiko zay hoe ny dossier fiscal ny any amin'ny impôt rehetrarehetra tsy mahafantatra hoe inona le taratasy omena. Fa resaka gouvernement, ny gouvernement no miteny hoe zao ny zavatra omen'ny service fiscal ny candidat amin'ny présidence de la République. Tsisy mahafantatra an'iny nefa ny amin'ny centre fiscal rehetrarehetra. Mahakasika ny raharaha zoom-pirenena any Rajoelina dia nambarany fa tsy afaka ny ilaza intsony ny HCC fa tsy mahafantatra fa mizaka zoom-pirenena frantsay ny filoha amperinasa ankehitriny. Tsy tokony ho isan'ny kandida intsony izy amin'ity raha ny lalàna, ho iatrany ny filohan'ny FMI malagasy. Valina meny omaly iny le fitarainana tamin'ny 2018 dia tamin'iny miteny hoe marina ny azy tamin'ny 2018 satria tsy nahafantatra izy. Fa nisy fitondram-panjakana raisina miakabeany nisy nanao fahadisoana tao. Ny tribunal d'instance rehetrarehetra tokony manontany ny candidat hoe nareo hoe manana nationalité hafa, ahoana ny fomba nazahoanareo azy. Fa raha ohatra acte volontaire nazahoana an'le nationalité tonga dia miatra ny article 42 tsy mahazo milatsaka le olona. Fa io resaka fitondram-panjakana io fa amin'ny toraty io ny HCC mahafantatra fa misy article 42 ny filoham-pirenena dia tokony hiteny ny HCC hoe ny article 42 aiza miporté an'io tokony hiteny izy amin'ity raha mbola manao fahadisoana koa ny tribunal d'instance ka misy manome certificat de nationalité any Andriamatoa Andry Rajoelina zay nangataka tsirako nationalité vahiny hafa dia hiaran'ny article 42 amin'ny tindra mitoraka ity amin'ny dépôt de candidature 2023 tsy afaka miala ntsony ny HCC fa tsy maintsy miteny raha zay fanazavan'izay tsy tokony afaka manao candidat i Andry Rajoelina. Raha mbola manao force iny izy ka nahita olona izy any amin'ny tribunal d'instance nanao siny an'ilay izy
mbola afaka miteny ny HCC amin'ity Ventourako ity. Tamin'ny 2018 izy ekeko exonéré satria tsy nafantatra. Zao izy mahafantatra tsy maintsy miteny izy amin'ny 2023. Ho an'ity antoko politika ity dia no mafisiny fa nisy ny fanovana sy ny fanasarotana natao amin'ny antota taratasy takina amin'ireo kandidata hirotsaka hovidiny. Misy teboka maromaro no novaina raha ny fanazavany. Fifaninanana masina ny fifidianana ary mila tanteraina ao anatin'ny fanajana ny soatoavana mamalagasy. Ao ny kandida Marc Ravalomanana ny kandida rehetra no tokony tandrana sy hanaja ny satam-pitondratena ny antoko politika izay no soniavana zero manimenjanary sy tahiriny. Zava-dehibe ny fifanekena nataon'ireo antoko politika tamin'ny alalan'ny satam-pitondratena ny antoko politika sy ireo kandida hoy ny kandida Marc Ravalomanana. Teboka maro no iankina ny fiainam-pirenena no voarakitra ao sy natao soni toy ny fahafahana maneho hevitra sy tsy fampiatsiana mandritra ny fanatanterana ny fampelezan-kevitra. Ho hitantsika eo indray fa zay volana tamin'le sarta maly ary zay mihitsy nametraka azy an'ilay ny hainao an'le sarta aloha e saika napetraka ho maly izy ity fa hoe aloha enontsika tsara le sarta dia jiaby nanao sini tao maro be zay nanao sini efa 30 mahery dia tsara be le sarta satria sarta ny malagasy io sarta de bonne conduite mantsy ny anarany na hoe tsy mpifehezan'ireo kandida fifehezan-tena zany. Dia tsara be izy hoe tena tokony tsy fankahala, tokony tsy fanaratsy, tsy tokony fampiantsy, tokony tsy fanakatsakana fa aloha isafidy malalaka ny olona. Fa zay avy aty amiko zay dia efa nilaza mihitsy amaly fa tena nilaza toy ny Andrakandre maso iny sarta iny satria nisy olona avy aty aminay nanao tany. Fa ao koa nefa misy an'izay sasany zay mieritreritra hoe zay tsy talalana iny dia tsy nanao soni indray izy efa deriny mamoana nanao ihany izy fa nataony para fotsiny tsy fantatra. Fiainam-pirenena no resaka eto hoy ny kandida Ravalomanana iantoka ho avin'ny vahoaka malagasy ity fifidianana izay ho atao ity. Zay ny zavatra lehibe aloha tsy maintsy fanaja daholo ary asa masina fifaninanana masina hoy izy zany ny fifidianana dia aoka ny ataovy adiny mbola ny mpianakavy ny mandresitra tsy obiana moa ny resy tsy akoraina androlo izy dia averitsika zany le sotoavana mamalagasy atsaina tsara be le sarta tena tsara be. Mila miomana ny malagasy ary mila mifantoka sy manara-baovao momba ny fifidianana. Zava-dehibe ho anisam-baravarana ny mahafantatra ny tetikasa-pampandrosoana izay tena azo tanteraina sy hitondra somarina ho an'ny vahoaka atolotr'ireo mpirotsaka hofidiana ho hatrany ny fanazavana. Manodidina izay vaovao izay hatrany isan'ireo antoko politika tsy nanao soni ny sata amin'ny feny fitsipim-pitondratena ny antoko politika ny avy amin'ny antoko TGV izay antoko manohana ny fitondrana. Nanana solitena namolavola ny sata tany ambolohany anefa ity antoko ity tsy te ho fehezana amin'izay voarakitra ao anatin'ny sata ny TGV ka izay no tsy nanaovany soni ho ny mpanao politika. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Mateo Prince. Antoko politika ampolo maro nanao soni ny sata amin'ny feny fitsipim-pitondratena ho an'ireo antoko politika sy ireo mpirotsaka hovidiana izay niarahana tamin'ny FES. Tanjona amin'ny fametrahana ity sata ity ny risy ny arofanina amin'ny fanajana sy ny fampanajana lalàna eto amin'ny firenena indrindra fa amin'izao volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana izao mba hisiany fifidianana manaraka ny fenitra demokratika. Anisan'ireo antoko politika tsy nanao soni ity sata ity ny antokon'ny fitondrana dia ny antoko TGV. Ity antoko politika ity anefa dia anisan'ireo antoko politika folo namolavola ilay antotan-kevitra tany ambolohany. Tsy te ho fehezana ny antokon'ny fitondrana ka izay no mahatonga ny TGV tsy hanao soni ho ny mpanao politika iray. Ny sarta dia karazana ohatran'ny hoe fitsipim-pifehezana ny fanaovana ireo samy antoko raha ohatra ka naka référence tany amin'ny taona 2024 izay nisy ny fifidianana filoham-pirenena farany zany dia hoe andao mba hamoaka karazana fitsipim-pifehezana anankiray sy inona moa zany karazana hoe cadrage iraisan'ilay mpanao politika mba ho tombontsombon'ny firenena dia ilay atao hoe fitsipika na moraly fampifehezana atao anatin'ilay izy nge dia ny fanajana no mety ho zotram-pifidianana rehetra mihitsy hoe ny fanajana ny teny nomena, fanajana ny sonina atao, ny tsy fiantsina, ny tsy fitongolanana be dia be zany tao anatin'ilay izy dia anisan'ny tena tsindriana mafy zany zay omaly hoe ahoana no fomba anatanterahana an'ity sata izay fampifehezantsika ity mba samy anatanteraka an'izany atsakany sy andavany rehetra ao anatin'ilay izy fa matoa moa zany ny rehetra satria azo adino omaly mbola niampiny nanao soni
tamin'ny ora farany zany fazana to daholo ny antoko zay azo lazaina hoe efa trano tsy lehibe dia rehefa sony daholo ka matony rehetra mizotra ao anatin'io a dia mba tia hita fifidianana madio sy mangarahara zany a ho lavitry ny korotana aorian'ny fifidianana ka misy matoko zay fa raha nitoko anankiray aloha ny ala tamin'ilay izy dia mety hoe tsy teo fehezina angambana izy mety tsy tia hanaraka an'ilay fitsipika sy zavatra efa matorana izy dia aleo mihitsy aloha tsy nanao satria zava-dehibe tokoa ilay engagement amin'ilay signature dia aleo izy tsitaka atao anatin'ilay atsatotsika hoe processus. Ny ombonareo antoko politika nanao sininy ametrana fifanajana manoloana ny zotra mpifidianana izay takina adio sy angarahara araiky endrehetra satria manaja ny safidiny malagasy. Fahendrena, fahaizana, manana tahotra an'Andriamanitra, toetra takina amin'ireo mpirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ireo raha ny fanadihadiana natao tsy ampy na tsy hanana ny mpitondra fanjakana mihitsy ireo toetra ireo ka mahatonga ny firenena tahaka izao. Fitaratra ho an'i Madagasikara isolo tena ny malagasy rehetra ny filoham-pirenena akarariny sy intsiny raha olona mahafehy ireo fepetra ireo no ilain'ny firenena. Andomeratiana sy Andry Rakoto Malala. Tsy mila olona be resaka, tsy mila olona mampanantena tsy misy, ary tsy mila olona tsy mahafantatra ny laharam-pahamehana ho an'ny mponina ao aminy olom-pirenena amin'ny fifidianana ho avy. Toetra takina amin'ireo mpilatsaka hovidiana ny fahendrena, fahaizana amin'ny lafiny rehetra, tsy ampitsanga menatra ny vahoaka malagasy anatrehan'izao tontolo izao. Satria ny firenena hitanao fa zavatra ngeza be, fa tsy hoe kelikely, dia mila olona matotra sy ampy fahaizana aloha zany voalohany. Ny ataoko hoe mila fahaizana dia mahay miprevoara zavatra be da be zany ilay izy satria mitondra olona sy mora. Fa matorana moa zany dia hoe fahendrena iny zany amin'ny ankapobeny. Toetra mijery lavitra, mitsinjo lavitra, mitsinjo ny hoavin'ny malagasy, ny tanindrazana satria olona mivavaka. Ny amin'izao zao be da be ny fampanantenana tena tsy satria maro le vinany zareo nefa tsy misy tsy tanteraka zany e. Mahasahirana ny vahoaka malagasy, ny fiainana mafy, sarotra zany ny fiainana amin'izao. Ty olona tikatra hoe mba olona tena matotra tsara tikatra hoe hitondra zany firenena zany na hoe hilatraka filoham-pirenena zany fa tsy hoe zay olona manam-bolaka dia hoe ndeha hilatraka filoham-pirenena dia iny tsy mety ampy. Dia olona mba tena manana ny tena hoe toetra hoe tsy manana toetsaina ohatrany hoe ratsiratsy zany na hoe miafinafiny fa hoe mba tonga n'izay hoe anona tonga dia mba avoaka amin'ny vahoaka. Amiko manokana aloha ny le mijery an'ilay fambolena mihitsy ny any tena mba tena tadaviko satria jaly le vahoaka, mijaly amin'izao vidina kapoka ny amin'izao ka midangana ny romanalina mahitsiny tena zao olona re mpianakaviany zao zay eto zao tsisy asa ihany hotsoana ataonay. Kiondalana lehibe ny fifidianana ahafahan'ny sambatan'olona mamaritra ny hoaviny amin'ny fifidianana izay olona hitondra ny firenena indray amin'ny fifidianana. Mila mahay mitsinjo lavitra, mila mahandray fanapahan-kevitra matotra ny olom-pirenena mba tsy hanenina ka mpivarina ankady indray ny firenena izay efa miaina krizy amin'izao fotoana izao. Tsy tokony hijery tavan'olona ny mpifidy fa kosa hijery tsara ireo olona manana viana afaka hampandroso ny firenena. Tsy azo ekena ny tondran'ny olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy any Madagasikara. Ao ireo antoko avy amin'ny fanoherana ahitana ny TIM, ny ASVM, ny MMM, ny ARB ary ny CLR androany. Izay olona mizaka ny zom-pirenena malagasy any no afaka mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Hoy ireto antoko ireto nosakanandreo mpitandro filaminana moa ny hetsika ireo antoko ireo ny tolakandro teo. Onja lalaina Ranaivo Manana, Mateo Prince. Nosakanana ary tsy navelaniditra atao amin'ny toerana mifefy saika hanaovana ny fanambarana mahakasika ny fiainam-pirenena ny vondrony antoko avy amin'ny fanoherana androany. Rakotra mpitandro ny finaminana teny amin'ny manodidina ary no hidina tsy novahana hatramin'ny faran'ny vavady. Saika tazana ny toeran-toerana avokoa ny solotena avy amin'ireo antoko mpanohitra. Anisan'izany avy amin'ny antoko tiako Madagasikara, HVM, MMM, ARB ary ny vondrona CLR.
tokana fanambarana nataondreto fivondrona ny antoko politika ireto dia tsy fanekena firotsahany Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena noho izy nanarina izy mpirenena malagasy tamin'ny fangatahany izaka ny izy mpirenena frantsay. Taotry ny fitondrana ireo vondrona toko ireo ny fihetsika toy izao. Ary nany lalàna napetraky ny fitondrana izay nametraka hoe ny fahafahana mivory dia ao anatin'ny toerana mifefy ao anaty trano na rahanay antsakany sy andavany fa ankehitriny dia ny mpitandro filaminana indray mihidy ao amin'io trano io fa ny vahoaka izay miaro ny fiandrianam-pirenena maro izy teto tsy hetsiky ny antoko politika fa hetsiky ny vahoaka malagasy izay mahatsiaro voahosihosy ao amin'ny fiandrianam-pirenenantsika no naneho hevitra teto ary ny fanotrona teto. Tahotra ny lehibe indrindra izay le izy zany hatratsy mbola nisy tao anatin'ny taona firy ary asora mbola misy ifandraisany ihany tamin'ilay noty navoakany ngamin'isy ny atitany iny ilay hoe tsy maintsy anaty toerana midy nanaovana hetsika izao misy fitambarana ka io ny hitanay fa mampatahotra ny dralahy mampatahotra n'ilay fitondrana izay le hoe mikambana seul contre tous ny fiteny azy ny filaza azy efa mitokamonina ilay fitondrana nandiny faharoa amby efapolo nge mazava be indépendante reny zavatra reny tsy misy renvoi na misy condition requise araky ny teny frantsay raha tena izy tsy manana intsony zom-pirenena malagasy mazava be zany rehetra zany ataoko hoe safidiny azy dia zakainy nangataka ny zom-pirenena frantsay iny. Miemitratra ny demokrasia eto Madagasikara ary tamin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity no nahitana fanakatsakanana maro rehefa maneho hevitra. Miempitra any amin'ny taona 20 any zany ny fahafahana maneho hevitra sy ny maneho hevitra eto amin'ny firenentsika ny demokrasia mihitsy zany no nisy femorana be dia be zany ary voamarika tamin'ny zavatra rehetra hitantsika teo. Ny tiana lazaina dia fanambarana iraisana ny amin'ny fanajana ny article 42 ny constitution tsika zany no nokasaina ho tanterahina teo dia ny hoe tsy fahafahan'ny olona mizaka ny zom-pirenena hafa noho ny mamalagasy hirotsaka ho filoham-pirenena ka dia nefa hitantsika teo zany le fanakanana satria hitantsika atoriana ato zany vavahady mihidy io fa hatry ny maraina dia efa nisy mpitandro filaminana maro be zany ao ary nanidy mivavahady ka tsy nahafahantsika nanao ilay fanambarana iraisan'ny mpanohitra zany io mazava ho azy. Tsy jana amin'izao ny hetsika ataon'ireto vondrony antokony fanoheranireto ary tsy anaka hatramin'ny farany hitondrany olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy any Madagasikara izy ireo. Manodidina izay vaovao ny raharaham-pirenena izay hatrany misy teboka maro mila hitondran'ny seny fanazavana maika sy mazava amin'ny rehetra amin'izao fanomanana nisy sy fiatrehana ny fifidianana izao ahony KMF Konoe androany voakasika izany ny lesy mpifidianana izay manjavozavo tanteraka eo ihany koa ny mahakasika nisy fanovana ireo ratsa mangaika ny senisy Andomeratina sy Andry Rakoto Malala. Misy noty navoaka avy ao amin'ny seny naniraka ny ratsa mangaika ny aneviny distrika na ny SED angataka amin'ny tribonaly sy ambaratonga voalohany amoana didy azona mampiditra ireo olona tsy mbola tafitra anaty lesy mpifidianana raha nivokatry ny fanaraha-maso nataony KMF Konoe tsy fandika-dalàna intsony ho ilazany izany fa efa fioaran-dalàna mihitsy ho izy ireo satria tsy misy lalàna milaza ny fahafahan'ny seny sy ny tribonaly manao izany. Mangataka fanazavana avy amin'ny seny araka izany KMF Konoe manoloana ity tranga mampiteraka ayay ho an'ny rehetra ity. Les listes électorales issues du registre électoral national établi le 20 juillet 2022 sont les seules validées pour l'élection présidentielle de 2023. Nefa io lista tam 2020 io mbola misy an'ity note ity zay mbola misy lista hafa hatsofoko anata zay tsy 2020 angamba tsy 20 juillet tsony zay tena hoe efa mihoatra ny lalàna io ka hoy zay hoe le izy koa nefa zon'ireo olona reo no hiditra anatin'ny lista io dia zay tenenay hoe manina kera mamoaka décret indray dia décret satria décret afaka manova décret manova le décret teo aloha dia afahana mampiditra amin'io dia izay lista zay ny faranana farany dia anaovana an'ilay arrêtage définitif. Mandeha ihany koa ny filazana amin'izao fotoana izao ny amin'ny fikasan'ny seny anova ireo mpikambana eo anivony ratsa mangaikany. Manainy mety ho ambadika izany ny KMF Konoe indrindra ny mety sy ny tsindry politika amin'ny fanatanteran'izany. Fa misy solon-tenam-panjakana na représentant de l'État izay sahy milaza fa ranona iry dia tsy ho tafiditra ao anatin'ny ratsa mangaika ny seny mihitsy satria
ny fikambanana n'olotra azy zay ny KMF-Knoe zany dia mpanohitra fanjakana mampametra fanontaniana zany hoe fa ifanahinana nanan'ilay solotena-panjakana afahany miteny an'izany moa ve fa fatany ny fanapaha-kevitry ny CENI sa naka ny heviny ve ny CENI sa efa formalité fotsiny ilay lazana hoe antsoina ny olona hiditra fa efa misy lista voaomana zany rehetra zany zany a no iresanay hoe tsy mety sao de anamaloka ny zotram-pifidianana zay efa mahabe resaka eto amintsika ity. Nampitandrina ny KMF-Knoe ny amin'ny fanasarotana nantota taratasy filatsako fidiana ireo mpanao politika ary miantso ny sy ny famondrona-kery eo amin'ireo mitovy hevitra mba tsy hamaro ireo mpilatsako fidiana. Mitaraina ny kandida fa asarotana ny fahazahoana ny antota taratasy ilatsahana zahay de manao antsoavo ho amin'ny mpiatsa-panjakana mba tsy ho petraka olana amin'izao zotram-pifidianana izao fa zony kandida ny azo ny taratasy izay tokony ho ataony dia omeo azy ny taratasiny anjarany ACC ny manapa-kevitra. Miantsihatra amin'ny fanabeazana fanentanana ny olom-pirenena amin'izao taom-pifidianana izao ny KMF-Knoe fanabeazana olom-pirenena. Manana tetika asa telo izy ireo izay nahazoana famatsim-bola manokana anatrarana ny tanjona dia ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena lahy sy vavy ny tanora amin'ny fifidianana. Isan'izany ny tetika asa MIEP izay efa nanomboka ny volana meteo ary farana ny volana septambra ato anatin'ny distrika n'Antananarivo renivohitra, Soavinandriana ary Farafangana. Tetika asa faharoa tohanan'ny développement EP vola ray sy ray hetsy dolara iparitaka amin'ny distrika roa ambin'ny folo eto Madagasikara ary ny tetika asa nahazoana famatsim-bola avy amin'ny OIF mitentina 3 alina euro. Tetika asa izay mikendry ny fanaraha-maso amin'ny andron'ny fifidianana anatin'ny distrika Dimapolo. Mpanaraha-maso fifidianana Dimanjato no hiasa amin'ny andron'ny Latsabato. Ny resaka zom-pirenena ny raharata le kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika sany tionany amin'ireo raharaha mafana eto Madagasikara ireo saropady eo amin'ny sehatra ny fitantanana raha-mpanjakana ny andraikitra matale kabinetra hoy ny administrateur civil de classe exceptionnelle Julien Andriamorasata androany misy ny fepetra manokana araina rehefa hivoaka na amitahiraka izany olona izany hoy ny fanazavany sy azero menomenjanahary sy tahiriny aina. Raharaha telo no mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Eo ny raharata le ny kabinetra, ny resaka tsy fizakana ny filoham-pirenena amperinasa intsony ny zo-pirenena malagasy, taorian'ny nangatany fizakana zo-pirenena frantsay ny taona 2014. Kanefa, eo ihany koa ny namoahany tribunal ny sertifika manamarina indray ny hoe fizakana zo-pirenena malagasy. Taratry ny gaboraraka amin'ny fitantanana raha-mpanjakana ny zava-misy sy miseho eto, hoy Julien Andriamorasata, izay administrateur civil de classe exceptionnelle. Fa mifisindreo teo zavatra maromaro dia milaza misy scandale ny administration. Zay scandale zay zany tsy fankazahoana amin'ny responsable étatique anatin'ny fiainana anankiray dia midika fa tsy misy ny état de droit fanjakana tan-dalàna aloha zany. Ary tena misy dysfonctionnement zany hoe tena tsy mizotra amin'ny tokony ho izy ny fitantanana raha-pirenena. Zay ny ilazana azy zay. Responsable amin'izany voalohany aloha zany président de la République. Izy no chef suprême ny administration, premier ministre lehibe gouvernement sy ministre ao amin'izany. Ka zay mahatonga ana miteny hoe tsy monga mitantanana le fitantanana raha-mpanjakana fa mila fitsipika izy io, misy fitsipika zany tokony arahana, misy toe-tsaina tokony arahana anatin'le izy. Fa zay mahatonga ana miteny matetika ny olona avy any amin'ny sehatra ny secteur privé tokony tena manova fihetsika mihitsy izy tsofoka amin'izany administration fa tena sarotra nge zany, tsy mora zany, miankina amin'ny volonté ny tsirairay. Fa fisiany scandale zany tena hoe tena ataoko hoe indicateur anankiray maro de fianakay lazana fa tsy mandeha ny administration amin'ny ankapobeny. Be scandale loatra, be korotana loatra zany le izy. Satria ato mipoitra amin'ny responsable. Isa tokony eo zany zay de fa indicateur anankiray lazana fa tena tsy mandeha le izy. Enatra ratsy ho an'ny firenena ny natrarana ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika any Londres noho ny resaka kolikoly ho hiatrany ny fanazavana. Manana ny hasiny amin'ny fitantanana raha-mpanjakana mantsy izany talen'ny kabinetra izany. Zany directeur de cabinet zany mantsy tokony olona akaiky tena akaiky ny président de la République zany. Olona mifandray amin'ny tena matetika eo akaiky mihitsy zany directeur de cabinet zany ka tokony fantany tsara mikasika azy zay le anankiray zay. Satria misy fiantraikany zany amin'ny le zaroto amin'ny fandrianam-pirenena souveraineté nationale mihitsy satria zany directeur de cabinet zany nge no misolo tena amin'ny président de la République any amin'ireny lanonany reny na any amin'ireny fiviriny reny raha ohatra misy tsy fahafahany zany. Zay anankiray zay. Any olona may izy ary tsy vitany olona may izy fa olona matotra, olona endry zany zay ngamba ny ilazako azy ary olona azo antoka.
zay le zay ary raha mandeha le directeur de cabinet manao congé na permission ohatra de toko mifantatry ny président république ny toerana misy azy tena marina zany a sy ny zavatra ataony any sy ny fietsiny zany sy ny comportement zay anankiray zay ary tena zay mahasaropady ny directeur de cabinet izy koa no matetika manana mifandray amin'ny firenena ny ivelany misy mission ampanaovan'ny président république azy zay le zay satria olona atokisa mihitsy io zany akoatra ny gouvernement mila olona matotra ny fitantanana ny firenena ho iatrany ny nambarany hiondalana ahafahany malagasy manova ny tantaram-pirenena io fifidianana ho avy io ka anjarany olo-pirenena tsirairay ny mandinika tsara amin'izay safidy ho ataony miantso ny malagasy tsy vaky volo aiaro ny safidiny RMDM amparafara vola raha ny nambara nisy olo-tenan'izy ireo atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny ratsy kely lalana ary tena ilaina sy tokony mason'ny tsirairay io fiarovana ny safidy io akoatra izay dia niresaka momba ndraraha ro misy andrianarso ihany koa ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity asina andriamanala simbola avatsara vao mifarana latsabato amin'ny 7 novambra ariva dia fa tokony samy anara-maso sy hiaro ny safidiny malagasy rehetra manomboka eo amin'ny fanasana vato ny fanaterana izany nanivon'ny distrika hatreny anivon'ny senifoibe iaraha malala sy tsy takona afena nytetitra tsy ny mpangalabato ka tokony efa samy omana deny zao ny rehetra hiaro ny safidiny manentana antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra manerana ny nosy manerana faritra 3 manerana ny faritany enina mba anara-maso ankaika zay voka-pifidianana any amintsika tsiraray avy indrindrandrindra isika any ambany ravikazo any fa io fanara-maso io latsabato ataonao io a no fanavotana nyty firenena ty raha mpitso ary am'izao fantratsika lalina zay de tsy misy lalana idivirana ho na lalana andehanantsika afa-tsy amin'ny alalana fifidianana zay olona miendrika sy fantatritsika hitondra nyty fanjakana ty ankoatra izay dia andrasan'ny malagasy rehetra ny ampamoaka mety ataony Romi Andrianarso mba hiarovan-tenany manoloana ny fitsarana any Londres no ny raharaha kolokolo na voasaringotra azy taoriny ny voan'ny didim-panjakana nanaisitra azy teo amin'ny toerany Omaly Ariva. Omaly vao tsy talen'ny kabinetra zany a le Ramatoa fa nandritry ny fotoana nandehanany tany tsy nahafaka azy tsy ho talen'ny kabinetra ny demandena congé tsy nahafaka azy tsy ho talen'ny kabinetra ny communiqué tamin'ny faha-efatra amby folo ny volana aogositra fa iny Omaly iny vao nahafaka azy tsy ho talen'ny kabinetra dikan'izany mission nandehanany tany zany de mibabony ny andraikitra teo anivon'ny présidence ny andrasantsika zany zao de hoe mialohan'ny fahavalo ny volana septambra hitsarana andriny Ramatoa iny mandeha fanadihadiana tsy mamoaka tsika ny secret d'enquête aloha any ny secret d'enquête tsy fanao zany na secret ny instruction fa mieritreritra fotsiny tsika ny lozika n'izao ady hevitra rehetrarehetra izao de hoe tsy maintsy hiaro teny iny Ramatoa iny ary tsy maintsy hiaro tena ihany koa Philippe Tabito zay mpiara-dita aminy associeny ary tsy maintsy hiconseiller azy ny fianakaviany sy ny olona akaiky azy amin'ny fomba iarovany tena mba hiala ao anatin'ny fahafahambaraka ary ho afaka ao anatin'izay gadra any Londres zay marina tsy mitovy ny condition ana gadra eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina ny gadra any a somary luxe kokoa manao combinaison orange hita eo zay fomba iarovany Ramatoa iny tena am'izay satria efa tsy mitazona ndraiky mpanjakana tsony izy. Fa nipoka ny bomba mandatsa dranomaso mpianatra valo voasambotra mpitandro filaminana roa naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny rotota ny maraina teo teny Akatso nidina an-dalambe ny mpianatra nitaky ny ampiakarana 100 isan-jato ny vatsim-pianarana sy ny famahana ny olona ny mpampianatra izay mampikatso ny fampianarana eny amin'ny université mpanjakana amin'izao fotoana izao. Nanamafy izy ireo fa tsy hijanona ny hetsika raha tsy mivaly ao anatin'ny fotoana fony olana. Andomeratina sy Andry Rakotomalina. Nanomboka tamin'ny sivora sasany maraina ny lanja sorabaventy nametraka sakana nandoro-kodiarana manoloana ny vavadiny université ireo mpianatra nanao be midina namoaka sy namerina ireo fiara ny azo ny faritry ny université.
mijanona teo fa niazo ny arabe ambany izy ireo. Velona nira sy nisiontsioka, nandoro-kodiarana indray ny mpianatra. Nanomboka tonga tsikelikely teo anatr'ian'izany mpitandro ny filaminana. Tsy nampiembotra ny mpianatra nefa izany na nisy aza ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta. Faly fiainam-bahoaka voasebaseba na le lalana ka angatahana raha mba azo atao any anatiny fa tsy sebasebana na le lalana. Zay tsy manimba tsy migafy ny lalam-bahoaka fa lalana miakatra makany amin'ny université makany amin'ny campus io zany hoe ny tôbila tokony hiakatra any zany na moto tokony hiakatra any dia olona ao amin'ny université daholo fa tsy hoe lalana andeha hoatsy amin'ny 119 tsy mpiti anay mihitsy any vahoaka fa ny makany ampianarana ihany no sakananay to. Mazava ny any mpianatra ny famerenana amin'ny lolo ny fampianarana sy ny fampiakarana ny vatsim-pianarana ho zato isanjato no takina. Itony hetsika raha tsy miva ny olana. Nampitandrina izy ireo fa tsisy ny lalao nosy andeha raha tsy miva ireo fangatahana ireo. Tapando alihana no nanehoany ireo mpianatra ny alahelo ny tao anatin'izany. Fihetsika amin'ny fonoanatra ho an'ny rehetra indrindra ho fanarana ny tompon'andraikitra manoloana ny ady hatrehiny. Mpianatra zay, efa mianatra zay milamo zay, fianarana ihany ilainay, orsako ilainay hiakatra. Zay raha ohatra tsy solution raha vitsy zay mbola miverina tsisy de sila mandeha ty raha ohatra ka mbola tsy miva mifangatahanay, tsisy fanaviazana tsony. Vatsy afany amin'ny ray aman-dreny afany tonga ety. Tsy mianatra akory nefa tsisy ninona vaty tsy misy. Tsy hitanay inona nataonay ety fa tonga ety fotsiny zay. Tena hoe miangavy. Reo zay mba avaliana. Ny tombony andalana ireo mpitandro filaminana avy hatrany dia nandrava ny hetsika izy ireo ka mpianatra ireny voasambotra tamin'izany. Tsy nijanona teo anefa raikitra ny torabato vokany mpitandro filaminana rona ratra. Ny fampiaino ento ny rotonta nidina ny baiko sy ny noty avy amin'ny filohan'ny université fa afaka miditra ao anatin'ny faritra misy ny mpianatra ny mpitandro ny filaminana. Mazava ho azy fa matoa zay tafiditra aty zany zay réglementaire foana zay zany hoe levé ny franchise ary tsy fepetra ny raisina zany ny raisina miaraka hoe levé ny franchise mba tsy ho victime le any ivelany satria raha hitantsika zao milamina be atao anatiny ato tsy le olana atao anatiny ato tsisy olana atao anatiny ato fa any ivelany zany ny olana dia zay no hoe levé le franchise afana mipetraka ato rehefa zay ny ato tsy manao ny ivelany ato zao dia milamina ny fiainana atao anatiny. Filaminana no tediavy ny mpitandro ny filaminana kanefa nampiarin'izy ireo tamin'ny mpianatra ny mahabe sandry azy ary dia nataony tababe izay voasambotra daroka voavely baton ary voadaka tsy misy antra ny mpianatra iray. Nous vous êtes faute.
ny toy ny fisamborana ka mpianatra valo raha tambatra ny voasambotra voalaza fa ny opefy ireo mpianatra ka natonga izany ho ny hemoraiga nalamafy ankila ny mpitondra teny ireo mpianatra fa manitsakitsaka tanteraka ny izony mpianatra fa nalambaraka ny firenena no natao azy ireo androany tsy manaiky izy ireo manoloanjany ary milaza ny anohy ny hetsika raha tsy mivoaka ny namany aiza ny plasy misy ny université amin'izany zavatra ataonareo zany ka izay mpianatra dia mahatsara fa manitsakitsaka ny zo amin'ny mpianatra manitsakitsaka ny université zao zavatra zao tsy hoe manana basy zay tanapolo dia ampitahorina izay namiezaka ny hoe angina hoe fanajana hoe c'est de zileta dia hoe ifandamina satria voninahitra firenentsika nitandrovana nefa zao zavatra atao tsy fanalambaraka ve ny dikan'izao anohy ny hetsika zay raha tsy mivoaka lay mpianatray zay noentiny zareo ary raha riva ihany no angatanay fafahana ho an'ireo mpianatra dia zay zany tena hoe tsy fanajana tompoko izy ary rehefa tsy mifanaja dia tsy mifanaja hatramin'ny farany tsy vao izao no nanao fitakina ny mpianatra minimikipy manetsy tadiny manoloana ny tranga nefa ny mpitondra fanjakana ireo herim-pamoretana trano no ampiasaina ampanginana ireo mitaky ny zony mialokaloka ao ambadiky ny fanomanana ny lalao nosy ny tompona andraikitra rehetra saingy nanamafy ny mpianatra fa tsy lefitra na eo azy izany ary asehony amin'ny vahindrehetra ny tena sary misy eto Madagasikara ankehitriny rangory fototry ny afo mampembotra ny Madagasikara izao fitondrana izao ony olom-pirenena asendra ny mpitondra tsy mahay mitanta ny Madagasikara ka mitiraka fahavoazana goavana amin'ny fiainam-bahoaka aleo ny fiainan-tsarotra aleo ny fampanantenana pokaty aleo izao fitondrana izao Andomeratina sy Andry Rakoto Malala leo teny tsy afaka ambavany maro eo ankehitriny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena mampiteny mona mampisitrika ambany latabatra araka ny fomba fitenin'ny zavatra iainany malagasy mitotongana ny fiainana vokatry ny tsy fahaiza-mitantany ny mpitondra eo amin'ny fiainana mihitsy tena le vidim-piainana miakatisana zay aloha ny tena makalelo zay aloha ny dentina tsy mandeha tsy mahavoavaha mihitsy ny amin'ny vidim-piainana mihitsy ny amin'izao tsisy olo tsy leo fahantrana amin'izio io tsisy olo tsy leo raha resaka hoe fahantrana zany leo fa inona moa no azonao atao fa mitady jaly na sakafo vary mahelafo mety tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mitondra fieritreretako azy zany le jaly zay zany jaly tena mijaly allo tsy ataoko tsika fa tsy ataoko zay fa tsika tena leo aloha satria mafy ke maso e nareo ngambany aty andrenivohitra aloha mety mba hoe mba mananana fa any ambanivohitra tsy milamina raha tsy miasa zany zao tsy mihinana mihitsy zay zao avy ny karamo dia tena hoe sarotra aminay zany zao le hoe nohanina androany dia davinay fa tamin'ny afaka pitsy ohatra fa tsisy leo ny fitondrana aloha amin'izao tena oetra ny manahirana be ny fitondrana amin'izao satria mampanantena pokaty zany ny tena marina fivoana takiko zao amin'izao dia ny tena hoe ny malagasy tena hoe miaina amin'ny fandriampahalemana ny tena voalohany indrindra satria ny tena fandriampahalemana zany ny tena hoe mahatonga ny fahantrana dia fandriampahalemana raha amin'ny anay any ambanivohitra aloha zany zao dia fandriampahalemana satria ny zavatra vitanao amin'ny taona maro alain'ny olona ny ray mpimaso dia manantena fiovana amin'ny fitondrana ho avy io raha ohatra sitrapon'Andriamanitra tsy misy fiovana antenaina raha mbola izao fitondrana izao no mijoro eto fitondrana tsy mahavita azy fitondrana tsy mahafantatra ny laram-pamehana ho an'ny vahoaka any amin'ny fifidianana sisa no fanantenany maro ametrahana olona azo everina fa navitra ny firenena lafombavao ny fanatanjahantena kosa indray efa vonina iaro ny vonina pirenena ireo atleta malagasy taranjatolona andray anjara amin'ny lalao nosy andian'ny faraika ambin'ny folo ny andrombaka medaly be indrindra no tanjona ho an'ireo atleta amin'ity taranja ity ny antsiprian zay avetrany anomboka amin'ny fomba ofisialy raha pitso ny lalao nosy andian'ny faraika ambin'ny folo izay tandrerahina eto Madagasikara efa saika tonga eto toerana avokoa ny atleta avy amin'ireo nosy ravavy hiatrika ity lalao ity ary efa vonina hiatrika ny lalao ihany koa ireo atleta malagasy avy amin'ny taranjatolona mbola mitoy mifanazarantena saingy kosa ny hena tsy tony teo aloha ho an'ity taranja ity fanomanana ara-tsain'ireo atleta sisany tena atao amin'izao raha nambarany filohan'ny federasiona medaly 220 no iadina amin'ity taranjatolona ity ary androbaka medaly be indrindra ny tanjona ho an'ny malagasy ny 9 aogositra ho avy izao no hiatrika lalao voalohany ny mpitolona malagasy ny fanazarantena tsy miato mihitsy fa ny intensité
sy ny volumen'le fanazarantena le entraînement zany a no misy fiovana tsy maintsy midina kely manomboka midina tsikelikely izy a araky ny fandaminana au niveau-ny ry zareo amin'ny technicien zany 29 30 31 zahay no manao compétition etsy amin'ny gymnase gouvernement Korondrano a 10 catégories sika feno vehivavy manana 10 catégories sika feno ihany koa ny lehilahy dikan'izay zany a afaka miatrika ny rehetrarehetra zany zay azoron'ireo nosy rahavavy reo ny atsika ny sitraponay de tsisy mivoaka eto amitsika eto Madagasikara ny médaille d'or fa io moa mbola adiny atrehana tsapa hoe manana niveau kokoa angamba de ohatra hoe la réunion toana ampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany toy izao ary misy atsika natokana indrindra amin'izany toy ny eny amin'ny village voara Andotapenaka izay ampiratiana sy ampahafantarina ny mampiavaka ny Madagasikara. Asehoanay ato zany ny lafivalonynosy ireo arenatsika ara-boajanahary ny faune flore moa zany ny amin'ny teny frantsay de misy koa karazana animation atao ato ny tanjona de tsotra akoatrany hoe ampisehoantsika ohatrany ao Madagasikara de mba ho tiantsika ny Madagasikara zay mitsidika ato zany dia tianay hoe te hiverina na te hitsidika Madagasikara ray manontolo. Tanjonay dia mba ho maro arak'izay atao maro arak'izay ho tratra ireo ataontsika hoe atleta sy ny malagasy zay efa manomboka liana fizahantany anatiny no etsika nataonay tany aloha tany ka hatramin'izao no avy eto. Iray andro mialohan'ny tsy hanombohan'ny lalao nosy mbola maro ny fako mivangongo manerana andrenivohitra. Mbola maro ihany koa ny lalana simba sy mila amboarina na dia miezaka manao tip-top aza ny fanjakana. Raha ny vaovao miparitaka ny natambazotra tserasera aza dia niara amin'ny fanampozinana ara-tsakafo ny délégation avy amin'ny nosy Mayotte eo amin'ny taranja tennis lalaovina ambony latabatra. Niara amin'ny fanampozinana ara-tsakafo toy izay ihany koa ny mpilalao basket mauricianina. Lafimbavao ny fifamoivoizana kosa indray nisy fiaramanidina kely ny Anjera tany Mahajanga androany tolakandro avy en privé 5R MKB ny kompania Sky Service izy ity raha ny vaovao ray fantatra fa nisy ny naratra nisy anko ny maty vokatry ity loza ity fantatra fa niala tao besako iazo nisy moramba ity fiaramanidina ny Anjera ity. Afaraky ny vaovao navoakan'ireo ainao manjery maneran-tany dia maty vokatry ny loza-pifamoivoizana anabakabaka ihany koa ny lehiben'ny Wagner Prigozhin. Ireo namany nefa milaza fa tsy nandeha tamin'io fiaramanidina ny Anjera io ny lehiben'izy ireo fa nandeha tamina fiaramanidina hafa atao avaratra ndrefa ny Moscou noho nitrangany ity loza ity malial ary maty avokoa ireo mpandeha rehetra tao anatiny tao anatin'io Prigozhin. Asina Andriamalala sy mbola avatsara. Tsy mbola nisy laza tamin'ny fomba ofisialy ireo tompon'andraikitra ao Russia fa nisan'ireo maty atao anatin'ilay fiaramanidina ny Anjera atao avaratra andrefa Moscou i Prigozhin izay lehibe ny vondrona Wagner. Ainao manjery maro kosa ny namoaka ny vaovao fa anisan'ireo mpandeha fito maty i Prigozhin. Avoany alatsanainy teo ity lehibe ny vondrona Wagner ity no namoaka horonan-tsary tao anaty tambazotra tserasera Telegram fa eto Afrika izy mitady fomba ampatanjaka ny Rosia ary ampandry fahalemana any Afrika raha nambarany atao anatin'ity horonan-tsary fohy izay nataony ity. Maro amin'ireo mpanara-baovao sy mpamakafaka politika maneran-tany no milaza fa mety ho ambadiky ny famonoana any Prigozhin izao ny filoha Rosiana Vladimir Poutine noho izy nikasa hanonga-mpanjakana tamin'ny volana Jolay lasa teo kanefa tsy naomby. I Prigozhin moa dia anisan'ny Rosiana mpanefo ary tsy fantatra mazava nisan'ny miaramilany fa raha ireo nikasa hanongana Vladimir Poutine tamin'ny 14 Jona lasa teo dia 5 izy ireo ary niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Andrasana araka izany izay vaovao ofisialy avoaka ny Rosiana na tena anisan'ireo maty tokoa i Prigozhin na tsy tao anatin'ity sidina tradoza ity. Tapitrary ny fampalalamba-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra dia ny fandarana ahona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalamba-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray monsieur mitondra ny lohateny hoe le prix du passage ny sampana fampalalamba-baovao kosa manome fotoranao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko.